Zeny amin'ny fa ny alakamisy lasa teo kosa no nandalo teo anivon'ny antenimera pirenena ny gouvernement zay tarihiny généraly Raveronarivo Jean mikasika ny asan'ny gouvernement zay nitondra ny fijery ny somavaobaoka ny Mampikoa ny Raphaelin Solofonyaina nambarany fa tokony hanao ezaka bebe kokoa momba ny fandriam-pahalemana ny fitondram-panjakana dia ho jerentsika ary zay sary zay. Ny feverako ny fiasan'ny gouvernement ny ankapobeny dia everiko fa mahavelom-bolo ihany satria maro ny ezaka zay atao nefa moa manao zavatra tsy mora ka noho izany dia iderena izay efa vita ary soragna ny Andriamatoa Filoha indrindra fa ny Premier Ministre izay tena manao aina tsy ho zavatra tokoa nefa moa maro ny malalaka ny Madagasikara maro ny olo fehezina ka maro ihany koa tsy tonga lafatra fa everiko zany dia tokony mbola manao ezaka bebe kokoa mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly ireo ny fitondrana na ny gouvernement indrindra fa ny filoham-pirenena satria agnisan'ny manjaka tanteraka tahaka ny fahateteza mita mihitsy izao ny Asantahalo manologna ny distrika maromaro na ito an-tampon-tanàna na iny ambanivohitra indrindra fa ny fanafian-jolahy izay tegna mbola manjaka tanteraka ka tokony jerena izy ireo akaiky izay ihany angamba ny sosokevitra tokony hazoko atolotra ireo membre ny gouvernement sy ny filoham-pirenena satria raha tao Mampikoa no resahiny dia district Mampikoa dia nanafiany dahalo 100 izay mitonga basy mahery vaika mas 36 efatra miaraka amin'ireo basy calibre 16 sy 12 mihisa 70 antagnan'izy ireo ka tena omby maro ny lasan'izy ireo mihisa 700 fa nanao ainy-tsy ho zavatra indray ny vahoaka niady an'ireo ombindreo tamin'ireo dahalo ka hatram'izao zany ny 700 ny lasa mbola tsy tafaverina ary sorana ny commandant de compagnie ao Andilamena fa tena nanao ezaka tokoa na dia tsy ao amin'ny districtnay aza fa noho ny antso ataribizay natao dia isoragna azy ary zay mendrika idirena n'olona manao asana fa ny tena mampalahelo zany ho antsika ny membre gouvernement sy ny filoham-pirenena indrindra fa ny secrétariat d'état gendarmerie pirenena dia ny gendarmerie dia tao amin'ny Mampikoa aloha dia tsy nahafa-po ny vahoaka ny fandraisana andraikitra satria zoma ny fanafiana ny tranga zoma zareo fa tonga tamin'ny commune io tsy nanaradia fa ny vahoaka ihany no nandeha nangala 2 kilomètre ny gendarmerie dia niverindalana dia mahalongan'izay dia tiako mampafantatra fa jerevo akaiky ny district Mampikoa fa raha zay ihany ny fandraisana andraikitra tamin'ny mpitandro filaminana oezaoeza ny andraikitra izay san'izy ireo miaro ny vahoaka sy ny fananana.